mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika ary avako manalatra ity alarobia fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina raka ny luka toko 2 andiny fa 1:7 ka hatramin'ny andiny fa 9:7. Luka toko 2 andiny fa 1:7 ka hatramin'ny andiny fa 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Petera: Tompoko, izay va no ilazanao izany fanaovana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo: iza moa no mpitandrina raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anankampo kosa ny mpanompo, izany hoe maharitrela ny tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy sady mihinana sy misotro ka mamy. Dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony ho kapohana azy dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Indiny fa 9:7 tapany farany. Fa izay nomena be dia be no tadiaviny aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Toe-tsaina fantatry ny filazantsara, ro mpiaino ny filazantsaraky ny Luka na ireo nanoratana ny filazantsaraky ny Luka riavana, izany hoe ny civilisation grika, ny helléniste, ireo izay mpandraharaha tahaka ny tany Korinto na tany Galatia, izany toe-tsaina izany hoe arakaraky ny abetsaky ny zavatra nampitehirizina anao no hitakina ny vokatra any aminao. Aradrariny mihitsy izany, ary toe-tsaina izay pelo lalana mihitsy azy zany ny civilisation izay nanjetritriny, hoe izay nampitehirizina be dia be ny tadiavina aminy, izay nomena be dia be koa no andrasana aminy. Arakaraky ny abetsaky ny zavatra nomena antsika zany ny zavatra andrasana amintsika. Raha toa ka somary jerena maimaika dia toa mifanohitra amin'ny Satana antsoina hoe fahasoavana, satria toy ny mitaky vokatra, mitaky fiezahana amintsika zanaky ny fahasoavana mantsy. Dia ny ao an-tsaintsika dia zao manao hoe matoa mamokatra be dia tsy noho ny fiezahana, matoa mitondra vokatra betsaka ka tsy noho ny fiezahana fa noho ny fahasoavana. Ny fahasoavana ihany no mampahavokatra na tsy mahavokatra ny asantsika. Ary dia eto nefany dia toa mifanohitra amin'izany toe-tsaina izany raha jerena mamaika manao hoe fangamo ny fiezahako ny mampahavokatra ny asa. Mety nomena kely fa mahavokatra be, mety nomena be fa mahavokatra kely, arakaraka ny fahasoavana ihany mahatonga an'io. Ary zay toe-tsaina malaina izay mihitsy nefany no ahitsiny Luka eto. Ny toe-tsaina malaina manao hoe io ange miankina amin'ny fahasoavana. Indray mantsy ny kristianina zatra mana-tsotsoro resaka eny, ka io miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo sitrapon'Andriamanitra, io zany ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny ao ambadiky lizy fahalainana, ny ao ambadiky lizy kototo, ny ao ambadiky lizy zara fa vita, dia ahilika amin'ny hoe zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Nandray betsaka ny mpino rehefa nakinan'Andriamanitra asa na akinan'Andriamanitra didy de manao atonotony ihany, na manao zay tsy tena araka ny tokony ho izy ary, de samy laza manao hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra zany.
ny sitrapon'andriamanitra tsy ny ahavokatra kely fa ny sitrapon'andriamanitra ny ahavokatra be ary ny sitrapon'andriamanitra de zao ny fandanjaniny zavatra nomenanao sy ny vokatra hoentinao fa tsy ny hoe izay rehetra teneninao sitrapon'andriamanitra ny sitrapon'andriamanitra fa tsy sitrapon'andriamanitra mihitsy ndradray ny tenenitsika ho sitrapon'andriamanitra satria ny eo ambadiky le zavatra tsotsika de mety olona malainday na mangatsipo tsy tena mafana fo tsy manao ampitiavana dia tsy menatra akory miteny manao hoe zay zany ny sitrapon'andriamanitra isorana izy tena malahelo andriamanitra satria ny vokatra hoentinao kely nefa ny zavatra nomen'andriamanitra anao be ny zavatra andrasan'andriamanitra aminao betsaka tena me zavatra betsaka izy nefa ny zavatra noentinao kely ary matetika mpitranga mihitsy zany matetika mpitranga zany eo amin'ny fiainany mpanompon'andriamanitra ndraindray zay nomena be de zao vao mainka aza mitondra zavatra kely vokatra kely ary ndraindray aza ny nomena kely no mitondra vokatra be eto de ahitsiny liokary ny toetsaina mora mionona ny toetsaina zatra manao atontonony ny toetsaina manatsotsod-javatra amin'ny asan'andriamanitra de hoy lioka manao hoe tandremo tsara fa zay nomena be de be ny tadiavina aminy zay nomena be de be ny tadiavina aminy inona lay be azy nomen'andriamanitra atsika inona lay be nomen'andriamanitra atsika na ahoana revako malala de tsy hitovy mihitsy ny kristianina izay monina eto Antananarivo sy ny kristianina monina ny Bekily betsaka lavitra ny zavatra nomena atsika nomenanao eto Antananarivo ohatra am'ireny vohatra ohatra betsaka lavitra ianao mandeha miangona dia mandigana 2 metatra 10 metatra 100 metatra 2 kilometatra de tonga fa misy olona mandeha 10 kilometatra fa tonga ny am-piangonana misy mandeha 510 kilometatra fa tonga ny am-piangonana misy mpino kristianina any mivavaka ao anatina trano tsy misy tafo misy kristianina any mivavaka ao anatina toerana mafana tsy zarisary fa miorina foana ny finoana tsy any akory ny olana zay mahafahasoavana azy miorina foana ny finoana fa ny vokatra manahoana ary dia betsaka ny zavatra betsaka ny men'andriamanitra atsika betsaka ny kristianina izay mena betsaka amin'ny lafiny materiel mena betsaka amin'ny lafiny ataovy hoe ny fampianarana misy fiangonana any ambany vohatra any ndray mandeha isaky ny 3 volana vao mahita mopera ndray mandeha isaky ny 3 volana vao mahita mpitandrina na evanjelista mampandray mamangy fa misy mpino afaka mahita nray aman-dreny mpitandrina ny isana lahady afaka maheny toriteny isana lahady afaka mandray fanasany tompo isaky ny tapa-bolana misy afaka maheny torohevitra manana fafahana afaka miresaka mpitandrina ny ka afaka maheny torohevitra ratsoatra masana afaka miresaka moperany ka afaka mahataka javatra hoe aizao ny dikany zavatra tokony ataoko isan'andro na arakarak'izay fotoana mety misy isan-kerinandro misy tapa-bolana fa misy olona tsy mahita mpitondra vavahana raha ty isaky ny isam-bolana na isaky ny 3 volana mba hanoro-hevitra azy mba hitarika azy de nomena be zany ianao tsy amin'ny lafiny hoe materiel ihany fa amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny lafiny ara-tsaina dia mena zavatra be deaibe ianao boky internet betsaka ny zavatra nomenanao any ambany vohatra any de zao misy tsy manana an'izany betsaka zany nomenanao kanefa ny nomena be indrindra no tena be menimenina izay nomena be indrindra ndraindray no be menimenina nefa ny antony hitakina na nomezana azy betsaka de ahafahany manao bebe kokoa ndraindray renao amina fiangonana zay ataontsika hoe nomena be nomena trano tsara tare nomena mpitondra vavahana eo mandrakariva nomena toerana mahafinaritra sy ny tahaka zany de ndraindray manao hoe tohatran'ny mahita varotra be eo am-piangonana somary fanentanana matetitetika kely amin'ny lafiny arabola de na manao fanentanana mafimafy kely amin'ny lafiny hoe mivorontsika na matetitetika ny fivorinana matetitetika ny komitina matetitetika ny fiaonana tahaka zany de betsaka ka zay tsy manam-potoanako vola lava izy zany tohatra ny fivorina foana tohatra ny mandany fotoana
zay ny antony nanomezana anao be mba hahafahanao manao be deaibe fa tsy hoe nomenanao ny zavatra be debe nomenanao eto Antananarivo eto amin'ny renivohitra, nomenanao ny fiarakodia, nomenanao ny taxi be, nomenanao ny sakafo tsara, nomenanao ny kiraro afahana mandeha. Misy ankeny ambanivohitra any mpitondra fivavahana, mpampianatra kolalady, tsy boky anankiray no hitambarana olona telo, hitambarana olona 5, boky anankiray hitambarana mpianatra 10,000 eto boky anankiray ho an'olona anankiray. Tena nomena be mihitsy, saingy ilay nomena be tsy mahatsiaro an'izany. Fa rehefa mba somary entanina mafimafy kely amin'ny hoe andaontsika mba hanao zavatra fa hanitatra an'izao ndeha tsika mba hanao zavatra ho an'ny arenanina, rehefa mba mitombona diditsika de mba manambana zavatra tsika de afaka mba manolotra ho an'ny any vola lava, toatra amin'ny resa-bola lava izany, tao zao foana izany. Ka zay ny antony nanomezana be. Ny antony nanomezan'Andriamanitra be mba hahafahanao manao be, fa tsy hoe ny antony nanomezan'Andriamanitra be mba hahafahanao manao kely. De dia tena manjaka ao anatin'ny olona ny fitiavan-tena. Marina fa ny olombelona rehetra de tia tena daholo, io tsy tiantsika hevitra. Hoy Platon efa ny amin'ny taonjato efatra talohan'ny Kristy manao hoe fizaka foana ianareo izy fa zao ny olombelona de tia tena foana. Talohan'i Jesosy Kristy moa izy. Ka ny olombelona de tia tena foana, na inona ataonao de tia tena foana izy. Ary ny fitiavan-tenan'ny olombelona tsy ny olombelona ihany ny tia tena, fa izao tontolo izao sy ny zava-boary mihitsy dia efa manana izany toe-tsaina izany avokoa. Noho izany avako malala tokony miala kely am'izay fitiavan-tena zay ny mpino, ka hatsiaro manao hoe nomen'Andriamanitra betsaka ange ahy, nomen'Andriamanitra be nao. Ary rehefa nomen'Andriamanitra be nao de zao ho adinin'Andriamanitra am'ilay be, zay ny maharara azy. Tsy hoe tsy afa-po am'ilay vokatra ian'Andriamanitra, fa anadina metra-panontaniana mihitsy manao hoe nomeko be nge anao e. Inona no nampiasana ho an'ilay be nomeko anao? Ny antony nanomezako anao be deaibe hoy ny tompo de zao mba hamokaranao bebe kokoa. Fa tsy hoe apatavy anao ara-panahy fotsiny, na apatavy anao ara-tsaina fotsiny, na apatavy anao ara-batana fotsiny, fa afahanao manao ny be tandrifan'izay nomenanao. Ametra-panontaniana am'izay ny tompo, hoy ny Luka 12:20 eto hoe nataonao inona ary lay be nomena? Ara-tsaina. Nataonao inona tamin'ny lafiny ara-pitaody, tamin'ny lafiny materiel na hita maso, tamin'ny lafiny ara-panahy, nampiasaina taiza, natao inona reny be natosak'Andriamanitra ireny, nampiasaina tamin'inona izy ireny? Nanova ny fiainanao ve? Nahafahanao nanova ny fiarahamonina manodidina anao ve? Nahafahanao nanova ny fiainam-pianakaviana ve? Nahafahanao zarainao ve ka nahafahanao nanova ny mpiarabelona aminao? Ry havako malala. Ity ny tsotra masina ity de manaitra antsika zany amin'ny lafin-javatra roa mazava tsara. Ny voalohany de zao tsy miangatra Andriamanitra. Zay kely no nomena azy de kely koa no adinina aminy. Tsy ila vaniny mihitsy Andriamanitra amin'ny mpino zay ndre mandeha ihany izy ny miangona ao anatin'ny herintaona, satria tsisy mpitandrina, tsisy evangelista, tsisy mopera, tsisy presbytera. Ka raha ohatra ka somary mitavozavoza izy amin'ny lafiny asa, raha ohatra ka somary io ihany zay mety ho toe-tsaina moraly anga, sanatria de izao andefitra amin'ny Andriamanitra. Satria kely no nomena azy. Fa izao lay nomena be, betsaka no adinina aminy. Ary ianao tsy afaka mitemana hoe andeha mba kelikely zany ny alaiko de am'izay Andriamanitra mba kely no adinina amiko, andeha kelikely no alaiko. Dia izay le hoe ny olona maniry hiakatra, ianao maniry midina. Tsy ianao mihitsy mametra ny be omenanao sy ny kely omenanao fa Andriamanitra. Tadiavin'Andriamanitra anao tsy hametra ny hoe ity no raisiko na ity tsy raisiko, fa tadiavin'Andriamanitra anao de zao hamokatra arak'izay nomen'Andriamanitra anao. Noho zany de izao tokony ho tsapantsika fa Andriamanitra tsy miangatra. Mety eritreritsika hoe ahoana zao ny tsaran'Andriamanitra nireny olona zay ohatran'izao reny ny fiainany, ary ahoana ny tsaran'Andriamanitra ny olona zay ohatran'izao koa ny finoany, zay nomena be dia be no adinina aminy. Tsy miangatra Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehony Lioka amin'ny ty ity de ny hoe tsy miangatra ihany Andriamanitra, fa Andriamanitra de mitaky fiezahana, mitaky fampiasan-tsaina. Manome Andriamanitra, fa ny ateraky ny fanomezan'Andriamanitra de asa. Tsy hoe ny asantsika
ny lasaloha fa Andriamanitra manome ny lasaloha ary ny ateraka ilay Andriamanitra manome de olona miasa. Azadino zay ravako malala fa ny tanan'Andriamanitra manolotra ny lasaloha ny herintsandritsika miasa, tsy ny herintsandritsika miasa akory ny lasalohan'ny fanomezan'Andriamanitra fa Andriamanitra manome. Fa inona ny lasany amintsika? Fiezahana. Ary io efa tenenin'ny tompo hitantsika eo Mateo 5:20 fanoharana momba ny amin'ny talenta. Misy mena talenta 5, misy ny mena talenta 2 ary misy ny mena talenta 1. De lasa le tompon'le talenta ary nametrak'izany tamin'ny mpanompony. De ny andry vokatra izy. Zany hoe tena efa toe-tsaina mihitsy ny hoe andrasan'Andriamanitra amintsika ny fampiasan-tsaina, fampiasana loha, fiezahana, fikirizana. Tsy manafoana ny asan'ny fahasoavana mihitsy zany. Ny fahasoavana de Andriamanitra nanome. Fa ny andrasana amintsika de ny finoana fa atsika mampiasa zay fahasoavana ny menantsika. Andriamanitra miandry vokatra. Andriamanitra mitona antsika hiasa. Ndraindray mipino de mampifangaro ny finoana sy ny akamoana. Ny ka rehefa mino ange de zao hoe inona moa zany ny finoana fa finoana ange zao hoe takatr'Andriamanitra daholo ange zay mety amiko ka de tsy mila miasa Andriamanitra ve de tsy ahalala zay tokony ho anahy ka dia zay mba ezakezaka ataoko eny any omen'Andriamanitra zay tandrifa eny any de finoana any de eny ny tompony anao hoe finoana fa ny tompoko ny teny hoe mitadiava miezah zany ny dikany. Ny tompony teny hoe mandondony miezah zany ny dikany. Zany hoe ny tompo marina fa eo ny finoana fa tsy misaraka mihitsy ny finoana sy ny asa. Mazava tsara eo ny epistily hoan'ny nosoratan'i Jakoba. Tsy misaraka mihitsy ny finoana sy ny asa. Tsisy heviny ny finoana miteraka akamoana. Tsisy heviny mihitsy ny finoana miteraka fahalainana. Tsisy heviny mihitsy ny finoana miteraka tsy fahasahinana ao zavatra. Tsy misy heviny mihitsy ny finoana izay mahatonga antsika tsy hanao na inona na inona. Tsy misy heviny zany. Ny finoana de manery antsika hanao zavatra asa. Fiavako malala Saiara manao fanamby amin'ny tenanao, mamantatra amin'ny tenanao hoe Tompo, betsaka lany zavatra menao aho. Raha mba mijery ny fiainako manokana Tompo am'izao karemy zao de tsy afaka hiteny eo anatrehanao manao hoe za Tompo tsy mba mimeno na inona na inona. Fa no tsapanao eo ampandaniny ny fiainanao de zao hoe toa mba nanomenao ihany ny Tompo. Toa nanomenao betsaka ihany izy. De zao aza matahotra. Be no adinina aminao fa izao be koa ny fitiavanao. Le Sai manavao, miavao ny fanoloran-tena am'izao karemy zao. Aza matahotra no adininy ny Tompo fa izao ampiasao amin'ny fitiavana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana menanao. Ataovy amin'ny fitiavana izay rehetra ataonao. Zay ny olona manao be. Ataovy amin'ny fifaliana. Aza hifanjanana ny asan'Andriamanitra. Aza hifanjanana ny asa fanompona fa ataovy amin'ny fifaliana. Egaravako malala ho faly ny Tompo mijery ny fiainanao ka hiteny aminao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Midira ny fifalian'ny tomponao. Ivavaka sika riavako malala. Tompo misaotra anao zahay noho ny teninao zay manafatra anay hiasa bebe kokoa noho ny fahasoavan-dehibe menao anay. Ny zanako malalanao no efa natolotra ao hamonjy anay, hanafaka anay de omeo anay Tompo ny fahendrena aizanay mitantana fahasoavana maro samihafa no menao anay. Zay nomena be ho ny teninao de be no adinina aminy. Betsaka ny nomenao anay, betsaka ny nampitehirizanao anay. Fahasoavana, fanomezam-pahasoavana, ny hery, ny fahasalamana, ny namana, ny fahatsarany zavaboary. Betsaka ny nomenao anay, tsy avy amin'ny fiezahanay reny fa avy aminao. Tompo, mamelany aloko eratoka manadino ny hizara, ny ampiasa, ny anome
niezaka amin'ny fanaovan'zany asanao zany zay amindreo fo zay tompo de ataovy mitoetra betsaka ty amponay ny fahazotona ny hafanampo havokatra amin'ny asanao dia mametraka ny fiainany mandrakariva ambany fitahinao zay tompo ho fiainana feno fisaorana ho fiainana feno fahatokina ho fiainana feno fifaliana ny fiainana isanandro amin'ny anareo Jesosy Kristy mpamonjy anaovanay izany vavaka izany amen.